téléviziona fraisin'i Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Misoran'Andriamanitra anao efa namaly vavaka anao Andriamanitra. Ninina sujet de prière nosoratanao tao fa nivaly zany misoran'Andriamanitra sandato mafy ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny vavaka izay tompo mahalala androany. Misaotra sy makasitraka anao izay fa tsapanay fa eto ny fanatrenao. Satanay fa afa namaly vavaka anao. Asitraka anao izay tompo mahalala androany. Benao Andriamanitra, Andriamanitra tsy mba magnapaka anao, Andriamanitra mpamaly vavaka, mpamaly soanay anao. Misaotra na amin'ny valim-bavaka, misaotra na amin'ny fanatrenao feno, misaotra na amin'ny nositra sy ny fahasoavanao, misaotra na amin'ny sakafom-panahy, zava-panahy izay efa omenao anay tsirairay avy amin'ny toerana ety androany. Mankasitraka anao izay tompo mahalala androany. Averinay anao ny dera voninahitra mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, ndao sika mbola hivavaka amin'izao fotoan'izao vavaka sika ho an'ny teny izay ho indesin'ny mpanompony eto androany mba ho teny velona hitondra fanasy fiainana ho antsika tsirairay avy. Mba ho teny hitondra fanafana, hitondra fanasitrana, hitondra fananganana ho antsika tsirairay avy. Asan-drato ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo
Ny anaran'i Jesosy Kristy mbola mivavaka izay toko malala androany. Tondra mivavaka izay ho an'ny teny izay ho ampitondranao ny mpanomponao eto androany. Oko mba ho teny velona, tondra fanasy fiainana vaovao anay malala. Tondra fanafana, tondra fanasitana, tondra fananganana. Mba ho teny vadika hera ato anatinay, mba tonga anay hirehetra ny fanomponanao. Mankasitraka tompo malala. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Te tanana sady horakoraka sika andraisa sika. Alleluia. Vonina venao mba handray ny herin'Andriamanitra androany. Ndao tsika hiaraka nandratanana dia merina vavaka hoe fanamasinao tonga eto anatrehanao androany. Ilaiko ny herinao, ilaiko ny osotrao, ilaiko ny fahasoavanao. Na inona tompo ady atrehako androany. Dia tononoko fa mpandresy aho, tononoko fa mivany olana rehetra, ary aoka ny fagagany lanitra hidina eto amin'ny toerana ity androany. Ny famindrampon'Andriamanitra ameno ny fiainako, hikasika ny fahompanahiko. Misaotra tompo, miteneny ianao fa vonina ny aino anao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerana isika rehetra. Alleluia. Mino fa salama tsara ianao ary mino koa za fa faly ianao tonga eto androany. Nefa mitodia kely amin'ny akaikinao anjaranao hoe androany mandresy hoe. Dia mamitodia indray amin'ny ambadika tsy maintsy mandray valimbavaka ianao androany. Alleluia. Raha misy olona azonao mba raisina tagnana mihitsy dia mba raiso tagnana izy hoe tsy mandila n'ity mois de mars ty hoe. Tsy maintsy ho izy fijoroana vavolombelona ny fiainanao. Amen. Zay mino an'izany mba manaova amen na mafy. Alleluia. Tainy tompo manokana isika rehetra. Alleluia. Misaotra anao zay nafohy fotoana tonga eto amin'ny toerana ity androany. Mino fa ny fahafoizanao fotoana dia tonga an'Andriamanitra afohy ny zavatra rehetra koa ho eo amin'ny fiainanao. Amen. Efa nampanantenanao ny tompo fa androany tsika ho isy vavaka angeza be ho atao ho an'ny tsiraray avy. Indrindra ho anao zay mba manana vina na hoe misy zavatra mba tianao ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao, sorato agnaty cahier ho ilay, soratanao anatina feuille. Fa rehefa avy eo tsika hivavaka manokana ho an'izy. Amen. Ny sasany zao tsy tadidiny aby zany fa dia fa zany tokotra. Zany tokotra zigny pasteur. Iero zany tokotra. Ary ao anatin'izay dia tena hidongy amin'Andriamanitra mihitsy tsika, angataka amin'ny tompontsika satria izy nilaza hoe mangatao izy dia omeny nareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Zany hoe io Andriamanitra vavahaditsika dia te ampifalifaly antsika foana. Karaha ataonao te ampifalifaly zanakanao io. Mihoatra lavitra anao io Andriamanitra. Te ampifalifaly antsika zanany isanandro sanandro. Noho izany mila vonona ianao mba ho ampifalian'Andriamanitra androany. Alleluia. Mino ve ianao fa afaka ampifalifaly ianao Andriamanitra? Amen. Ka ny loha-hevitra antsika androany dia ny olona ara-panahy no natao andresy amin'ny fiainana. Mila ara-panahy zany ianao raha te andresy. Amen. Jerevintsika tsara fa ao amin'ny bokin'ny Genesis ao raha vakinao amin'ny Genesis toko voalohany. Indiny voalohany dia hoe ary Andriamanitra ozy nahary ny lanitra sy ny tany. Ary tany am-piandohana ozy ny tany dia foana, tsy nisy endrika, ary aizina no tambony lalina. Satria zavatra vide, informe, ary tena hoe feno aizina. Zay teny anankiray zay dia mirepresente problème amin'ny fiainantsika. Marobe ny olona tratrana problème. Marobe ny olona mitady vahaolana fa tsy mety mahita vahaolana. Dia jereva amin'izay ny voalazan'ny soratra masina, ary ny fanahin'i Jehova ozy namomba tambonin'ny rano. Ny fanahin'i Jehova namomba tambonin'ny rano. Ny dikany hoe namomba dia hoe nihetsika. Misy karazana mouvement natao zany le fanahin'i Jehova. Zany hoe milohany ny créena ny zavatra rehetra, milohany nisy ny zavatra rehetra, dia nisy fanahy nihetsika tao.
fanan'Andriamanitra ny hetsika. Ka raha tianao hisy zavatra hiforona amin'ny fiainanao, mila misy zavatra etsehinao androany hariva. Amen. Mila vitanao magnetsika an'ilay fanan'i Jehovah ao anatinao. Atsika rehetrarehetra reo samy manana ny fanan'Andriamanitra. Rehefa nandray Jesosy ny olona raiky dia misy fanan'Andriamanitra agnatiny ao. Fa matetika tsy haintsika magnetsika an'ilay fanan'Andriamanitra. Tadidiko tsara tamin'izay mbola kely zao aka fagnoharana kely aminao za rehefa omegna odi-kankana dia ameny mamanay trondro, atao trondro laoka. Melan'izany amegna akondro masaka, megna raha mamy be, dia avy eo vamegna le odi-kankana. Donc zany hono igny trondro igny hono magnetsika an'ilay kankana agnaty ao, dia mpagnarahana avy eo le odi-kankana, mora maty be le kankana. Azonareo le izy? Dikan'izany efa manana ny fanan'Andriamanitra ianao anatinao ao. Fa ny fanontaniana mipetraka, hainao ve magnetsika an'ilay izy? Hainao ve magnetsika an'ilay izy? Jerevitsika tsara, ny olo misy tromba, hainjareo magnetsika tromban-jareo. Ya, za efa nahita olo mihetsika tromba tonga dia mahay feon'olo, mahay feom-bazaha. Tromba colon zany io. Izy amin'inona mba hiteny vazaha tsy hainy, fa kofa misy sariny raha io, mesdames et messieurs, bonjour. Gaga na hoe ala, na izy amin'io na mamaky teny tsy hainy. Hiteny frantsay zany tsy hainy, fa rehefa tonga io tromba colon azy io, mivadiky lelany. Hainy zany magnetsika le trombany. Ka andeha aritsika mba hiditra lalindalina, anao manana ny fanan'Andriamanitra, mba hainao ve magnetsika fanan'Andriamanitra anatinao? Maheno ve nareo e? Io fanan'Andriamanitra anatsika misy zavatra takiny, misy zavatra andrasany, misy zavatra tadiaviny, misy condition apetrany hoe zao. Rehefa tsara Baibolinao dia milaza fa Andriamanitra ozy dia fanahy. Magnino ny Andriamanitra? Fanahy. Ary zay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana. Fakio tsara Baibolinao. Raha andeha agnatony Zagnahary zany ianao, andeha agnatony an'Andriamanitra ianao, dia tsy maintsy ny ara-panahinao no mila hitany. Andriamanitra ozy dia fanahy. Resantsika moa androany hoe karakory moa zany kristianina ara-panahy zany. Tainy tompo ianao. Wazavaiko anao aloha androany fa ny olona ara-panahy tsy hoe olona midoka tegna hoe zay aloha rahalahy efa masigna zay zao, fa niova zay zao rahalahy, zay zao rahavavy efa ziona. Tsy hoe zany, tsy hoe rehefa ziona anao dia masigna. Tsy le olona mpidoka tegna ka milaza azo zavatra. Fa natao hoe masigna dia olona manana fifandraisana amin'Andriamanitra matotra any amin'ny takony. Karakory fifandraisanao amin'Andriamanitra mba tena matotra ve raha ohatra ka tsisy mahita? Ny fiainanantsika nerevana tsy zao le hita maso zao e. Tsy anao le hita, raha anao zao zao dia tegna tiagnanao menina foanao. Raha anao ke tonga am-piangonana izy satrinao aleloia foagna jusque farany. Fa rehefa mba anao rery agny amin'ny takona agny, rehefa mba anao rery agny amin'ny tsy misy mahita agny, dia lehilahy sahala amin'ny ahoana ianao, vehivavy sahala amin'ny ahoana ianao. Mila manana fifandraisana amin'Andriamanitra matotra any amin'ny takony. Sady tsy vitan'izay fa mametraka an'Andriamanitra ho lohany amin'ny zavatra rehetra. Izy ataonao voalohany, fa tsy ataonao faharoa na fahatelo, tsy ataonao ambikambin-javatra, fa apetrakanao ho voalohany amin'ny zavatra rehetra. Vitanao ve mametraka an'Andriamanitra voalohany amin'ny zavatra rehetra? Indray ravagna na irandragnanao eby rehefa tsy takalinao an'Andriamanitra. Raha vao magnoragna andro dia efa tsy mandeha mivavaka anao sao dia legna ho ny volony. Azonao? Randragna avy namboariko ty maro dia ndesiko amin'ny ragnandra azafady a Jesosy akamalao anany ihany. Azonareo izy? Raha tianana an'izay hoe fiainana ara-panahy zay ianao dia mila apetraka ho voalohany amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra. Amen na? Anao raha mba miditra amin'ny tragno ipetrahanay, raha par rapport amin'ny fiangonana be tsika io, mety hiteny iny wala ito tragno ry pasteur. Satria ninay dia napetraka eo voalohany aloha Andriamanitra. Vita tragno ben-Jagnahary io, zao zay ke mba eritreritra amin'izay ho avy agny. Mba akory ndraiky mba tragno mba hipetrahana. Tainy tompo anie ianao. Apetrao ho lohany amin'ny fiainanao Andriamanitra. Amen. Zay le izy ravagna. Tsy hoe rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra
dia ara-panahy. Mila mitandrina, tsy zany loatra ny ilazagna fa ara-panahy ianao. Voalohany teo natoroko anao fa ny olona ara-panahy tsy midoka tegna, tsy milaza ny tegna no zavatra, fa ny olona ara-panahy dia olona manana fifandraisana matotra amin'Andriamanitra na dia any amin'ny takonara. Ary tsy vitan'izany fa mametraka an'Andriamanitra ho voalohany amin'ny zavatra rehetra. Misy nerevagna olo koa fa tonga sipany dia tsy mivavaka izy. Tonga zay ny lalahy ananjy. Tonga boka lalahy anahy. Dia tsy mandeha mivavaka izy. Vao manambola izy dia fa tsy tonga l'eglizy. Ny sasany vao tafiditra miasa dia fa tsy hita mivavaka. Ny sasany raha vao mandehandeha varotra anazy ao malao fivavahana. Fandrasany misy problème ndraiky izy vao tonga ndraiky koa. Tsy ohatran'izany fa apetraka anao ho lohany amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra. Amin'izay fotoan'izay anao manomboka tonga amin'ilay anarana hoe vehivavy ara-panahy, lehilahy ara-panahy. Amen. Faharoa azo agnazavagna an'izay hoe olona ara-panahy zay koa dia olona mahavita mitihana Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. Mahavita mitihana Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. Raha mba mitodika aminao rehetsika mba karanjany maro anao ivo hoe tegna mitihan'Andriamanitra ianao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Misy ravagna ny sasany na dia izy mpiandraikitra ngeza be io ara mahita izy io tsy andehanana mivavaka. Tsy zany manko zay dernière minute ndraiky zay dernière minute. Tsy afaka dernière minute hony izy. Mba imagineo nge zany raha mba zay pasteur izy zany tsy mitory-teny dernière minute. Mitovy eny itsika fa saingany ianao mety mpagnadio, ianao mety accueil. Sasany zany accueil amin'ny 12 izy vao tonga accueil hony izy, mi-accueillir. Louange hony izy fa telo zareo makatra ambony ake, telo. Tsy afaka zany hony zareo dernière minute. Mpagnano délivrance izy fa izy tsy matotra mihitsy izy amin'ilay zavatra nasain'ny tompo anazy. Tsy karan'izany fa ny olona ara-panahy dia zay olona mahavita mitihan'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. Plus que son partenaire. Tsy haiko manana partenaire ianao mihoatra noho ny partenaire anao fitiavanao n'Andriamanitra. Manambady ianao mihoatra noho ny vadinao. Fay pasteur za atao regny raha miseky raha magnano zany. Tsy haiko manana asa ianao tianao noho ny asanao Andriamanitra. Amen. Tsy hainy atao hoe olona ara-panahy. Raha ianao zany nisarahan'olo ka mbola tafiteny hoe tsisy varany velogno zaho fa aleko maty, tsy ara-panahy ianao zay. Maheno ve nareo nisy olo nisaraka taminanjy. Za zegny tendeha amin'ny tegna. Amin'ny tegna za o. Vous n'êtes pas spirituel. Nisarana lehilahy na nisarana vehivavy dia zany ny décision-nao, tsisy varany velogno anao, aleko maty, tsy ara-panahy zany anao zay. Ary za milaza aminao fa ny olona mamono tegna misy devoly. Tsy normal ny olona mamono tegna. Olo misy démonia. Misy fanany fahafatesana mijanona zany ao anatiny ao. I Josefa dia nanana ny toetra io. Azonareo le izy? Nanana ny toetra io Josefa, nanana le toetra tian'Andriamanitra, nanana le toetra ara-panahy Josefa. Inona mahatonga anahy milaza an'izany hoe nanana ny Josefa? Vitany Josefa nandany madame Potifara, madame patron. Raha gondahy am'izao, raha tovolahy am'izao, vadina milliardaire na nanjengizengy ananjy zany zarany aby ara. Lazainy fa joker aby. Poketra latsika ty ozy. Dia zay tsy nandeha niaraka ta madame Potifara lazainy zalahy fa nagnary joker. Fa i Josefa navita nandany madame any Potifara. Da iny tompony ianao. I Samson ihany koa dia raraka tamin'io resaka io. Samson. Be zany ny olona revagna raha vao zavatra anankiray tiany dia aleony akajigna ambadika ry Andriamanitra. Ambela sasany zao 8 mars ny maligny mamo ny safetaka.
Ya, 8 Mars zany na riany tarima reo mavevavan'ny fahasoavagna ananjy. Ya, 8 Mars zany io. Anao keniany zany 9 Mars. Misy raha magnanjany ndraindray. Fa tsy eto aloha le olona le. Zay mahatonga anahy samba aby tely tsy eo izy. Tahiny tompo daholo nareo. Ya. Tahiny Jesosy ianao. Zany hoe marina fa ny olona rehetra samy misy filagna daholo ao anatiny fa kosa zay tian'Andriamanitra tsy manota. Terenao zany ny akaikinao zay tian'Andriamanitra hoe tsy manota hoe. Ya. Olombelogno jiaby samy manana filana. Fa zay tian'Andriamanitra tsy manota. Maheno na ve le olona akaikinao io? Avy regny koragna aminanjy moramora so dia izy mafy be igny tsy regniny zay tian'Andriamanitra hoe tsy manota hoe. Dia sady teneny izy akory tsy manota. Zay atao hoe amen moa e. Romanina 9:5 andininy 5 ka hatramin'ny 12. Romanina 9:5 ny andininy 5 ka hatramin'ny 12 mivaky toy izao. Romanina 9:5 andininy 5 ka hatramin'ny 12 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay rehetra araka ny nofo dia mihevitra zay zavatry ny nofo. Fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra zay zavatry ny fanahy. Fa ny hevitry ny nofo dia fahafatesana. Fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo. Fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory zany. Ary zay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy. Raha ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanan'i Kristy dia tsy azy izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo na dia maty ihany aza ny tena no ny ota dia fiainana kosa ny fanahy no ny fahamarinana. Ary raha ny fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ary amin'izany rahalahy dia pitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo. Pitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo. Zany hoe possible zany misy olona tsy tapaka mandeha am-piangonana nefa tsy ara-panahy. Azonareo izy mandeha am-piangonana izy atreny fotoagna rehetrarehetra fa izy tsy ara-panahy. Dia zay karazan'olo zay mitomagny zavatra amin'Andriamanitra fa tsy mahazo. Tiako ampianarana an'izy tianao moa mba ho fantanao androany hoe aiza ny teboka tsy mety azahoanao valim-bavaka. Dia rehefa fantanao ny teboka tsy mety azahoanao valim-bavaka dia hiala amin'igny ianao dia ho mora aminao amin'izay mahazo valim-bavaka. Ka atoroko anao dia n'izao raha tia hazo valim-bavaka mila ara-panahy. Ao zany no mibaiko ny zavatra rehetra. Fanan'Andriamanitra namoronana ny zavatra rehetra. Fa tany amin'ny voalohany no tany foana tsisy endrika aiza ny tambon'ny lalina. Fa rehefa nihetsika ny fanan'i Jehova, rehefa namomba tambony rano ny fanan'Andriamanitra dia nisy mazava, nisy zao rehetrarehetra zao. Dia enao zany aloha voalohany indrindra mila vehivavy ara-panahy, mila lehilahy ara-panahy. Satria ao amin'ny tontolom-panahy no mibaiko ny zavatra rehetrarehetra. Enao io zao fanahy napetraka agnaty vata. Enao io. Amen. Ya. John 4:34. John 4:34. Izy ndray Baiboly eto amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe John 4:34. Hoy Jesosy taminy, ny haniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy mahavita ny asany. Teto zany izy manasain'olo ninan-kanina, anareo mba minana hany. Nao izy ny haniko izy dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sady mahatanteraka ny asany. Amen na? Sady mahavita ny asany. Ny haniko dia manao ny sitrapony iray izay naniraka sy mahavita ny asany. Ka ny fiainana ara-panahy tsy fisehosehoana ety ivelany fa qualité na relation miafina miaraka amin'Andriamanitra. Zay ny atao hoe fiainana ara-panahy.
tsy hoe misehoseho aty velany ianao, za nge zao fa mariazy, za fa vita mariazy, za efa zao, za efa vita batisa, za miteny amin'ny teny tsy fantatra, za zao. Tsy zany ny atao hoe fiainana ara-panahy. Ny fiainana ara-panahy averiko indray mandeha tsy fisehosehony aty ivelany fa qualiténa relation miafina miaraka amin'Andriamanitra. Karakory qualiténa relation nao miaraka amin'Andriamanitra? Ianao zao mandra-paray ny andro impiry ianao mivavaka, eo ny fantarana anao hoe olo karakory ianao. Anao ve mba agnisan'ny olo mba taitra mivavaka zany sa anao miborangina igny efa mifito ndraiky koa vao pare? Isy olona ane dia ohatran'izany ary ny olona be problème ny tegna be torimaso. Ya, ny olo be problème regny farany be torimaso, be sorobava. Legny amby ondagna eo mirano vavany. Fa izy tsy tia lala fivavahana zany. Fa izy zany tiany le andeha agnatogna ny pasteur efa mirava, pasteur tô ndraiky lohako ya. Dia raha vao maheno izy hoe mpanompon'Andriamanitra dia regny dia mametrametra tagnana amin'any. Prophète anao lohany akeo kon jerevana microscope misy prophète, évangéliste, mpiandry, catéchiste. Tsy haiko zovy daholo nefa nametraky tagnany. Fa izy zany le olo tsy haiko nilazagna anazy. Tompony hitanao androany ariva. Rehefa miova fo ianao, tsy hoe niova miaraka amin'ny feonao. Misy moa karan'izany, nanomboka izy ny vavako dia ahoana rahalahy. Ny vita aloha mba mahay ingiava akory inge. Fa rehefa nanomboka ny vavako dia ahoana rahalahy John. Niovatra amin'ny feony. No. Rehefa niova fo ianao, tsy hoe niova miaraka tamin'ny feonao. Agnontany kely ny akaikinao sao dia niovatra amin'ny feonareo mihitsy hoe novan'i Jesosy hoe. Hoe tonga tan-dragno saika tsy hainy vadiny, wala nagnino, niova fora papany. Satria niovatra amin'ny feony. Tsy karan'izany le izy. Tsy ny feonao no miova fa ny fitondrantegnanao no ovan'Andriamanitra voalohany. Fa tsy feo. Sasa zany ivavaka inan-kany raina izy any an-danitra. Ito anao trianao rahalahy John misofo tony zao. Ivavaka an'ity sakafo ity. Zalahy. Izy olo mitandregny zany ara-panahy eky zalahy mivavaka zany. Spirituel mihitsy rahalahy mivavaka zany. Ny anaran'i Jesosy Kristy foana ny akotry sy ny magolisa. Foana hono ny akotry sy magolisa. Tena spirituel mihitsy zany rahalahy mivavaka zany. Tsy karan'izany le izy da iny tompony ianao. Ny fitondrantegnanao no ovan'Andriamanitra. Ka ny tegna fiaragna amin'Andriamanitra tsy fagnomezanao hoe feo miavaka na fihetsika hafahafa. Fa ny tegna fiarahana amin'Andriamanitra dia ianao tompontegna mihitsy tsy magnome fitoerana ho an'ny devoly. Teneno an'izany ny olona akaikinao, mila tsy magnome fitoerana ho an'ny devoly hoe. Zany ny atao hoe olona miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Tsy magnome fitoerana. Ary voalasan'ny Baiboly zany aza magnome fitoerana. Ndray andro zany mba namaky témoignage ny Martin Luther King. Dia ozy izy Martin Luther King hitany jiaby ombanao io ozy izy misy fakapanahy daholy. Zay tany ombagna zany. Na mandeha ampigadragna ozy ny olo, misy fakapanahy migadra ao. Tsy haiko ngamba ny gadra vavy mahita gadra lahy be. Ya. Na marary amin'ny hôpitaly ianao ozy, misy fakapanahy amin'ny hôpitaly. Tsy haiko magnino agny, misy fô. Dia mitovy amina vorona koa ozy izy, vorona. Zay tany ombanao io izy misy vorona foagna ambony lohanao eo. Ary ny vorona io tsy voararanao hoe tsy mahazo mikakara vorona. Alaka misy androany feheziko amin'ny tontolo mifanahy, tsy mahazo mikakany goaika. Ry finengo. Ry dronga. Tsy mahazo manao maloto eto nareo. Tsy azonao raragna ozy ny vorona tsy anao maloto. Fa kosa ozy raha mba hitanao fa igny misy taimboro, ialanao moramora. Fa tsy vogne sakankanao vavanao hoe karakory tsirona taimborona zany. Zay mihitsy nanaovana an'le exemple. Ary raha tena dinin'olo izy marina. Ya, naiza tany andehananao misy fakapanahy.
fa anjaranao mandray mesure sahaza. Anjaranao mandray na nareo antibavy reo misy fakapana daholo nareo fakapana nantidida. Zany koa ny antida misy daholo fa kosa anjaranao mijery hoe iraiky ty fa tsy izy tsony fa tsy lerany. Laza hoe amen. Zay le izy. Amen na. Ka matetika ny olombelona dia samy manana ny préférenceny. Dia zay no mila hitandremanao. Sao dia mifanena amin'ilay olona nofinofisinao anao. Maheno ve nareo e? Na anao efa antitra io, mety nisy gonda, nisy gombavy tamin'ny fatanoranao tagny, nofinofisinao. Hozy anao leky pélagique zalahy io anao. Azonao mive zany e? Moezanao mboko zany mivolagna ananjy zany fô. Anao ke mety mbo agnatiny zany. Ny olo tsirekireky, na lehilahy, na viavy. Samy manana raha nieritrretiny tagnaty saigny. Za pélagie, pélanoro, pélakidy, pélavatony. Azonao? Samy misy raha karanjany dolo ny olo tsirekireky. Moezanao fô za mitantara zany fô. Tonga andragno anao ke vao mivagnitika amin'izay za olona ny karaha ny dady tako io. Fa anketo zany izy moemoe dia karaha olo tsy fantatra loatra zany izy karaha le tsy maninona regny izy. Tainy tompony ianao. Misy zany dia iny zany mila hitandremana. Sao dia mifanena amin'ny olona nofinofisinao hatramin'izay ianao. Misy rangahy nampianatra anay tamin'ny école biblique zay dia niteny mihitsy tandremo rahalahy ozy satria nisy zany mba nanontaniagna zany le rahalahy tagnaty l'école biblique dia ahoana zany se za pasteur je ne tombe plus. Atsagana mifanena amin'ilay tianareo. Zany misy raha niteneny le prof na école biblique. I devoly koa no tsy mandefa olo fakapana hoe olo tsy tianao ka ataony fakapana aminao. Non. Zay maharatsy ny devoly. Anao ke zany andelegna fagnahy dia atondrasana angivy tanty raiky atao mba vitamiagna raiky. Tsy possible. Hoe angivy be regny angivy naomby. Dia ambaravaragna anaraiky dia voalavitra Jesosy arovy amin'ny fakapana zany. Tsy fakapana zany. Tsy volan-dranao biningany. Fa ny fakapanahinao dia ny zavatra tianao. Azonao ve zany e? Zay ny fakapanahinao ka. Misy zao olona tsy tia hena zany. Ohatra hoe aomby maty zany tsy tiany. Fa loko ndraiky tiany. Donc tsy andeha ho alem-panahy amina hena mihitsy ny olo tia loko. Asa azonareo le izy. Zay ny atao hoe fakapanahy. Mitandrema fa ny olo tsirekireky samy manana an'io préférence ny daholo. Préférence-nao mety tsy resaka lehilahy, mety tsy resaka viavy, mety raha hafa. Nenao mety tsy resaka falemegna amina resaka jangajangana, mety arabola ndraiky problemenao. Vao ndala avambolanao dia fity angaro-posin'olo fô. Nenao mety le malakilaky tagnana mangarongarona poketrin'olo mipipitrahana akeo. Mody mipi malaky ianao kofa mitodika ilo fanamasinao. Nevisy seky tratrana angaro-posy. Sambolo amin'inazy. Niny sasany mety ity ndraiky gadremaka ndraiky. Vao tsy ambesan'olo izy fa mamotampo. Vao tsisy olo andragno izy fa misaretaka izy. Tsy azonare le courant. 8 mars andehanana. Misy zany le tsy mazaka 8 mars rehefa zay ndraiky ananjy. Da iny tompo daholo nareo. Ny tegna faiblesse n'olombelona, eno tsara ty fa mety ilainao ary mety mahasoanao. Ny tegna faiblesse n'olombelona dia ny fitiava. Amour. Rehefa mifanena amin'ny raha tiany io, faible io. Maheno ve nareo e? Na dia lehilahy faran'izay mafy, Samson nere afaka mafy e. Fa inona faible ananjy? Dalila. Zany faiblesse n'olombelona, fitiava.
io tsy voatery hoe fitiavagna vehivavy na fitiavagna lehilahy fa mety hoe fitiavanao hanina ohatra. Misy olo nge rehefa hihinan-kanina dia magnofaka mihitsy, magnala ceinture, vahary bragetiny io, malaky aigna mihitsy satria tiany le izy. Io ny faiblesse-n'olombelona. Raha vao olo tia mihira, ao zany faiblesse-nao mihira io. Ao ny ahitanao ny karakterany. Ny faiblesse-n'olo tsiraikaraiky moa miafina agnaty karaktera. Dia ny ahitana karakteran'olo dia ao amin'ny zavatra tegna tiany. Tsika ve zany e? Ka ny faiblesse-n'olombelona dia resaka fitiavana, amour. Rehefa tian'ny olo anankiray dia lasa mi-perdre contrôle, tsy tompony tegnany izy. Mierigny zaza, namba izy fa olo be io, mierigny zaza. Zany mahatonga olo androky ko folo tiagna atao bébé. Bébé. Ty beky bébé olo. Ba tsy azo koa lele izy. Azara izy. Tsara regninao. Allô, zany tsy maharaka. Fizaly koa karaha izy bébé. Zay le izy ka. Mais oui, rehefa tia olo araiky mi-perdre contrôle. Tain'ny tompony ianao, tain'ny Jesosy ianao, ary tsy vitany perdre contrôle fa perdre leur défense. Izy le nahay niaro tegna be igny tsy mahavita miaro tegna tsony satria tia. Io tsy voatery resaka viavy na resaka lehilahy ihany resako eto, fa amin'ny zavatra maro isan-karazany. Misy olo zao tia voyage, raha vao resaka voyage dia mi-perdre contrôle mihitsy izy. Ary tsy vitan'izany mi-perdre leur défense. Lasa zaza ho azy nefa olon-dehibe, mierigny bebe. Za fa nahita olo fa vantombantony fa olo maventy, nagnano siramoseny izy bebe. Dia za agnaty laoko agny tsy nataoko regny jare, amour daholo jiaby zany, amour daholo. Satria ny raha fijerevako anjare mety fa mananinanika eny amin'ny 90 taona, mbola mifampiantso hoe bebe. C'est trop l'amour, hein? Ne joue pas avec l'amour. Tain'ny tompony nareo e. Lasa zaza ho azy. Tain'ny tompo ianao. Hitanao nisy fotoagna zay rehefa nianatra resaka fandiniana ny vatan'olombelona, hatramin'ny fipetrahana io milaza zavatra. Azonareo? Ohatrany zao mipetraka ny olona amin'ny resaka jambe croisée. Misy dikany daholo raha hoe ifia gauche no ambany sa le fia droite no mahazatra be an'le olo. Eo zany dia fahafantarana anazy hoe olo karakory izy. Tain'ny tompony ianao. Resaka jambe croisée. Atoroko aketony ianao niany. Milaza zavatra amin'olona tsiraikiraiky io. Raha le jambe droite zay no ambany, ambony azafady. Ohatra hoe jambenao droite ty zany ambony ny fenao gauche io anao mipetraka. Dia rationnel zay le olo. Rationnel. Dikan'izany tsy mba sentimental mihitsy. Olo entitra be tena gitragitra be. Io le oroan'ny vatany mason'olo dia avy ndraiky vetavetanao. Io le tsy mba mahay manambitamy fa miterotero, ary tsy mahay mitia io ko tsy maty-jiro. Aleo tsy tohizatsika tsony ny resaka. Efa tapitry ny mois le 8 mars. Zany ny ankamaroan'olo ohatra izy zatra mipetraka le ijambonazy droite io ambony karaha ty. Enoy tsara raha volaniko zany. Karakteran'io olo io rationnel. Novandra la malaky. Le isitako takeo novandra malaky fipetrahany.
zany akory tsy hoe zay olo magnano anjany akory de zany sao de mety de hoe taloha izigegna olo ndraiky zany c'est pas tout le monde quoi taigny Jesosy anenao taigny Jesosy anao ya de raha le jambe gauche ndraiky no ambony de matetika olo tiatia raha raha hoe à chaque fois izy mipetraka zany de olo mitsikefokefoko tainy tompo ianao aza atao raha mampiasa loha aby zany fa mba reso hoe mba fahalalana tsotsotra connaissance usuelle tainy tompo alenao de ozy izy le rangana ampianatra anay tam'izany hoe l'amour est la plus grande faiblesse de l'être humain rehefa ngeny biby na biby io raha mbola tsy mananjanaka io tsy masiaka fa rehefa manomboka miteraka izy romotro izy tsy azo atognony miseho ny faiblesseny miseho le endrika anazy hafa zay tsisy nahita hatram'izay asazonareo izy na akoho na gisa izaniza mihitsy raha vao manomboka miteraka satria lasan'ireo zanan'ireo ny amorony de masika izy teny zay manampahaizana zay tam'izay hoe l'amour ozy izy est la plus grande faiblesse de l'être humain io zany ny faiblesse tsika olombelo fitiavana ao ny faiblesse tsika ka nisy fotoana possible mety hoe niady nareo mivady aza miady eky nareo amin'ny anaran'i Jesosy tapahana niadiady karaha ataony mivady nisy fotoana mba magnano zay zay rosy ramamany zay serinaka ya de tsy mifampiteny mihitsy mify tsy mifampiteny miaraka agnaty tomobile io fa nareo tsy mahay mandeha am-piangonana nketraiky zay misy fotoana zay mba mikatroka hely fa tsy ataonay hitan'olo da iny tompony ianao ary efa tapahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta miaraka foagna am-piangonana da iny Jesosy ianao de tadidiko tamin'izany nisy fotoagna teto fa avy nisy raha karan'izany niady zay tsy mety volagnan za de nitantara raha nampimoe zay za tambony pilipitra teto de reko izy tam'izay raha finemoefy ewana Allah ala mirava koa zany Allah ala mirava azany izy adigno ho azy zay lay adigno adigno de nindramiko le teny Jesosy igny hoe vita azany izy ia misy raha karaha-jany izy ndraikindraiky de regny karaha nisy onction zay mpo nandorogna avy tamin'ny loko za hoe nimoe serinama za nimoe awela faly za amen ka ny tegna fitiavana de ny fahatsapahanao ndraindray hoe misy fiadanam-po very zany rehefa miady zany nefantaranao hoe mifankatia nareo isinao zany roatranao zany mitia olo araiky regninao misy fiadanam-po miala zany agnatinao ao rehefa misy désaccord rehefa misy ny tsy fankazahoa azonareo tsara zany fa matoa zany ianao milamina be na de tsy mifampiteny vola ndraiky fa tsy tegna manampitiavagna anao zay ary mampalahelo be le tokantragnonareo fa iny tompo aneny zasy ianao alleluia de ny teboka magnaraka ny afantarana fa olona ra-panahy ianao ny olona ra-panahy de misafidy foana ny anompo an'Andriamanitra misafidy foana na vignitry na avy nagnino io misafidy foana ny anompo an'Andriamanitra ary tsy vitan'izany fa tia miaro ny voninahitr'Andriamanitra tia miaro
Fa ny afantaranao fa tsy olona ra-panahy ianao dia tianao mihitsy manala-baraka voninahitr'Andriamanitra. Azonareo ve zany? Ianao le olona katsetotsetoka partout. Anao le tia resa be raha hafa ampiangona. Maro anao ny raha regniko fa le alahady le manompihinana-kanina regny. Oh lahy. Ka tsikorotsokorotsoko le ary, kotsotsokotsotsko le aty, kotsotsokotsotsko le ary. Mbola ilatsana anjely avy ambony dalina koa rehefa andasina. Azo fanitra miagna fo. Efa anjely ankilanao ko do zay anao voatetra. Hoy. Tainy tompony ianao. Misafidy foana ny hanompo an'Andriamanitra. Miaro ny voninahitran'Andriamanitra. Ary tsy vitan'izany fa tia manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zany ny olona ra-panahy avana. Anagnanao ireo teboka vitsivitsy ireo. Misafidy hanompo. Miaro ny voninahitry ny tompo. Manao ny sitrapon'ny tompo. Amen. Anao ve zao raha mba mitodika aminao tsika? Anao ve mba agnisan'ny olona sarotiny amin'ny asan'Andriamanitra? Anao ve mba sarotiny? Rengo ny sasany ao magnano resaka rokarany tombo na mitambasan-jare olo. Wa zala. Rokaran'izy agny mba na mitambazan'olo. Hatramy loka hoanitsika amin'ny mega eglizy mampimonimonna ny sasany. Loka tsy nividiny volany. Aloha tonga dia mba ataoko mahitsy amin'izay regniny tompony. Tsy mba mahita raha hafa mba koragna na raha tsy raha karan'izany. Dia ataony regnin'olona igny dia amin'izay le olo zany zegny zegny zay. Misy sasany tsy homagna tokotry marigny eny. Zay tsy nignany avy agny. No, misy olo zany dia tegna ataony mihitsy ny fomba rehetrarehetra tsy hampandrosony ny asan'Andriamanitra. Ataony mihitsy ny fomba rehetrarehetra agnatsatsotsatsoagna mpanompon'Andriamanitra. Ataony ny fomba rehetrarehetra ampangatsika ny fonao ka tsy hanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra. Mba nahazo an'igny bisy be le marahigna atsika dia tsisy varany vaovao ny fo mafana. Tsy agnaty tomabilika koa le agnaty lafora holy. Azaka maro ne raha regnine reto e. Marina ndraiky izy mafana zala mbo za tokoragna be magnanjany kilambaz. Mbola mboary kilimanji. Tainy tompony ianareo. Anao tsy mafana am'ireo tsy dosinao agny ke. Zany raha mbo tsy haika aminao. Koragnana mpianakavy deky to efa ndosina an-tany hafa. Tainy Jesosy any ianareo. Zay ny atao hoe olona ra-panahy. Misafidy foana hanompo. Ninona mitranga misafidy foana hanompo. Miaro ny voninahitran'Andriamanitra. Manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay mahatonga anao mametraka question hoe mba tegna sarotiny amin'ny asan'Andriamanitra ve ho ianao io? Mba tia miaro ny voninahitran'Andriamanitra ve ianao? Sa anao le magnano resabe anay rehefa zay tsy akire? Sa anao le mpagnatsatsotsatso anay? Anao le mpagnano koragna? Pasteur David. Aleza tsy teny sady aza miteny. Nao fantara fo diva vanao io. Tompony hitahinao. Dia mahagaga amin'ireny olo be resaka reny, izy ny tsy miala mivavaka keo e. Dia eo izy. Tandrignesany raha volagninao. Izy fogna tsy mandray anao. Aza mividy kahe fogna anao mbo angalaka anao to. Fantatra anao tanito. Ia. Tainy tompony ianao e. Mba agnotanio kely ny eo akaikinao, anao ve mba sarotiny amin'ny voninahitran'Andriamanitra hoe. Tainy Jesosy any ianao. Alleluia. Ny zavatra anankiray manko navagna matetika ny zavatra azo mora foana, zavatra azonao facile be, dia tsy mba mahazo hajafiry amin'olona. Zavatra azo mora be tsy mahazo hajafiry amin'olona. Donc zany manomboka zao, zay mahatonga anahy matetika mitarika atsika agnatina fifadikany. Rapitso atsika ke fa hikatroka de. Izy adolo mba ho namako eto rapitso. Dia vitsy ry avagna ny namako va izy.
Asrananako rarere. Zao amaranako azy mialoha ny vavatsika, ny olona tsy manota tsy hoe tsy te hanota fa tian'Andriamanitra izy. Teninona zany ny olona akaikinao io. Ny olona tsy manota ne hoe tsy hoe tsy te hanota e. Fa tian'Andriamanitra izy ary nisafidy izy hagnamasin-tegna. Ataovy regny indray mandeha zany dia averigno amin'ny ambadika indray. Ny olona tsy manota hoe tsy hoe tsy te hanota fa tian'Andriamanitra izy ary nisafidy hagnamasin-tegna. Maheno tsara ianao a? Ambeny matetika hoe l'amour rend aveugle. Tadio fa misy Andriamanitra ao anatinao. Andriamanitra tsy jamba. Ainy tompony ianao. Andriamanitra tsy jamba. Igny phrase igny natao ho an'ny olona ranofo hoe l'amour rend aveugle. Fa raha olona manana ny fanan'Andriamanitra ianao tsy tokony ho aveugle. Igny tompony zasainao hoe nda nampiasay ilay mason'Andriamanitra anatinao. Raha tsy te hanota ianao, masom-pitiavana. Halleluja. Ireo rehefa gnataovy tsara agnatin'ny sainao reo, raha vao ireo no voatandrinao ka ataonao fitondrantegnanao isanandro dia ninina angatahanao avy amin'Andriamanitra ho azonao zany. Engany androany hariva ho azonao zay zavatra tadiavinao, ho azonao an'izay rehetra iriny fonao, ho tanterahany tompo aminao zay rehetra mba nisoratanao anaty taratasy. Hitsangantsika hivavaka. Tiako amin'izao fotoana izao mba samby hanirainy le sujet de prière eny an-tagnany eny. Raisiny an-tagnanao le sujet de prière. Boshika takabosha raska tota boshika tabaya rifanai masina omitina manafa mambaye sai fulasu zany alavitra ny ampitananomasina eto Madagasikara manaraka ny direct amin'izao fotoana izao. Miantso ilay fanahy masin'Andriamanitra hihetsika amin'ny fiainanao. Miantso ilay fanahy Jehovah hihetsika amin'ny situation misy ianao io. Aokandray valim-bavaka ianao. Na inona karazany zavatra mba soratanao anaty sujet androany. Aoka ny osy ny fanahy masina hikasika ny sujet anao io. Aoka ny anjely ny fitahina hita ianao. Aoka ianao ahita asa amin'izay. Ilamina amin'izay tokantranonao voalohany trosa rehetra fiadanan'Andriamanitra mirapiratra ao fiainanao. Miantso ilay famatsiana avy any avaratra nefa na tsy nanana enina ny avy any am-pitan-dranomasina rehetra mikorina ao fiainanao. Hotasiany herin'Andriamanitra ianao, azo fahasalamana ianao, azo famatsiana avy amin'Andriamanitra. Didiko miala aminao ny aretiny, miala aminao ny asan'ny demoniahy. Sao dia zao mivoaka ny fanaratsy sy mahazo miafina amin'ny vatanao eo. Ampiariva ity mivavaka manao délivrance amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo fanaratsy mamangy ianao amin'ny alina ny amin'ny nofy, didiko hivoaka amin'ny fiainanao io zany. Didiko hiala amin'ny fanahinao, hiala ny amin'ny conscience-nao any, hiala ny amin'ny subconscience-nao. Manafaka anao amin'ny anaran'i Jesosy ampiariva ity. Raiso ny fanafana, raiso ny fanafana. Oka wafaka ianao eto le fanahy fanafana anao ny hariva. Manafaka anao tompo, mamaha problème anao tompo, manome anao fiainan'Andriamanitra, manome anao valim-bavaka Andriamanitra, mirestore anao izy amin'izao fotoana izao. Didiko hiverina amin'ny laoniny zavatra nikorontana rehetra.
loan ny ady mafy atrenao isan'andro io. Oka mba hivadika positif ny zavatra negatif. Ny zavatra ratsy rehetra ho tsara. Ny zavatra mampatahotra anao ho réglen'Andriamanitra androany hariva. Raiso ny fandresena, raiso ny fandresena, raiso ny fandresena. Oka ho mpandresy ianao, mpandresy ianao, mpandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy mivaly olanao io hoe. Oka ny problème rehetra andriany zany feoko zany. Oka hivaly olana, oka hivaly olana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary oka koa ny fanany fitahina androany hirotsaka amin'ny fiainanao. Ho tahina amin'izay ianao, mandresy amin'izay ianao, miatsara amin'izay ny fiainanao, milamina amin'izay ny fiainanao. Ahita fivoarana ngezabe ianao, ahita fiovana ngezabe amin'ny ankonana, amin'ny varotra izay ataonao. Androany hariva izay manana problème arabola, tapako ny oziny, tapaka ny oziny, tapaka ny oziny, tapaka ny oziny. Oka hiala ny oziny rehetra. Nataiza nisy namusavy ianao tamin'ny lafiny arabola, mivazany manomboka androany, sitrany ianao manomboka androany. Afaka ianao izay mandreany zany feoko zany. Oka izy ho afaka amin'ny anaran'i Jesosy, afaka amin'ny anaran'i Jesosy, afaka mifatorana arabola ianao. Ndo hiara hisaotra n'Andriamanitra. Misaorazy ianao, misaorazy ianao. Saotra Tompo, saotra fanamasi, saotra faniteny taminay ianao, saotra fanampianatra anay ianao, saotra fanatoronao anay ny lalana. Saotra Tompo. Ole bo shakarabante. Izaki logo moshinda la bravosa. Rondolo bobo shikada baye. Orkondolo bobo shikada baya, maparonde le bobo shikada baya. Rastondolo bo shikede gebo, me poro bo shindo. Lika moshi maprebo sakade le bobo sindo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tununko ny rano Jesosy mandrakotra anao manomboka eto. Manomboka masonao androany misy zavatra miatsara amin'ny fiainanao. Misy zavatra miova, misy zavatra mitombo, tombo refy ara-panahy. Ho lasa lehilahy sy vehivavy ara-panahy amin'izay ianao. Ho lasa buffet ianao, ho lasa mpanafaka ianao, ary ho lasa fitahiana amin'ny fiarahamonina ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mandresy ianao. Alleluia. Dia ho an'izay mbola afaka rapitso toy izy antsika trano mivavaka rapitso. Tsy avelako anao raha tsy misy témoignage amin'ity mois de mars ity. Dia mba miazaha mba tonga eto anao rapitso dia tehirizo tsara igny sujet de prière anao igny, tehirizo tsara igny. Da igny tompony zasy ianao. Amen. Dia mba tongava maro rapitso mbola hitony vavaka izay ataontsika rapitso. Reto no misy rahan'olo adigno tagny am-piangonana dia raha nenao zany reto dia mba alainao rehefa avy eo. Amen. Dia mba tongava zany ho za teo rapitso ho anao zay mba afaka tonga eto fa tombotsoa anao no fahatongavanao eto rapitso. Amen. Matetika teneniko eto manko dia hoe ny olona misy problème maneo matetika ny tegna kamo mandeha mivavaka. Raha dokotera zany no miteny aminazy amin'ny valo anareo tonga amin'ny klinika karan'izany amin'ny fito sasany efa ke. Raha pastera no mba miteny tongava zay manana olana fa ho vahana amina vava. Tsy afaka za pastera. Maraigny tsy afaka. Izay stapa izy miteny tsy afaka za. Da igny tompony anao ekany anao mba ho afaka rapitso. Ary ho afaka miaraka amin'ny probleminao jiaby. Anao fanatitsika isaotra ny tompo Dia ho anao moa zany raha mba niomana ianao fisaoranao n'Andriamanitra manokana ny amin'igny zavatra nangatanao igny dia manana fisaorana manokana dia ataonao amin'ny ampovoany io zay mba fisaorana ho ataonao an'i Jesosy. Tsy mbola niomana ianao androany azonao atao rapitso, tsy vonona ianao rapitso azonao atao amin'ny alahady. Vavakatsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo misaotranao zay raha afaka mahafindray amin'izao ankehitriny zao. Raiso ny famafazana zay ataonay. Ekeo tompo zay mba omenay, moka mba hitondra tombotsoa amin'ny fiainany tsirairay avy zany.
mitondra fahamarinana fahamasinana ary aoka ianao jesosy anambina ny fiainany tsirairay avy June Fries Madagaskar. Izay mahatonga amin'ny jerevy Naraka tsika fahasoavana. reo zay agny amin'ny en direct koa raha mba te hanao fanatitra ho fisaorana ny tompo dia afaka